Kafalina tranondray tompoko lasy tompoko vavy no itsidina tokantranonao amin'izao alahady fa 12 ny volana febroary taona 2024 izao atolotra ny araba ao mba hampirarintsoa atsika rehetra ampity fanatanjahantena amin'izao alina izao asainsika anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany milavalava ny fandaharantsika amin'ity hariva ity resaka momba ny baolina kitra isika satria nanana solitena afrikanina anankiroa sika niatrika izay fedina ny tompondakan'ny Afrika sy ny fedina ny amboaran'ny Afrika izay eo ihany koa resahantsika lavalava amin'ity hariva ity ny mahakasika ny fifidianana izay filohan'ny komite olimpika malagasy izay afanafana tokoa amin'ity farany herinandro vao mitsidika ity. Fanadidinina voalohany hoarahantsika ary amin'ity hariva ity dia ny resaka ny dian'ny ekipa ny LGK Plus tatsy Ouganda isika izay nisaraka 3-0 tamin'ny URA Ougandais izany nitarika foana isika malagasy teo amin'ny isa saingy tany amin'ny fotoana farany dia ary zareo Ougandais indray no nivoaka nandresy tamin'ny isa 3-0 nitatitra amintsika ny zavanisy tany Ouganda tany ny namana Zakino Rakotomanina izay niaraty tamin'ny LGK Plus. National Mandela Stadium eto no anatanterahana ny lalao ionan'ny LGK Plus avy Madagasikara tokony amboarany Madagasikara maromarona tokoa sy ny ekipa URA avy eto Ouganda amin'ity arivariva ity amin'ny 4 ora tolakandro ny lalao ny anomboka inona fa anao zay farahery ny ekipa malagasy afahana mitsinjo ny fiverenana izay atao afaka tapabolana any a Madagasikara. Tamin'ny isa 3-0 no nandresen'ny ekipany URA FC Ouganda ny LGK Plus avy eto Madagasikara ny zoma tolakandro teo amin'ny Mandela National Stadium tao Kampala. Lalao izay tafiditra amin'ny savaranonando ny fedina ny amboaran'ny Confédération aty Afrika. Ny malagasy anefa no nanokatra ny isa teo amin'ny 9 rehefa nanao fahatsoana tamin'ny boby kely tao anatin'ny faritry ny 9 metatra ny vodilarana Ougandais. Ambonin'izay dia nahazo karatramena i Jonathan Mugabi ka nilalao folo ny URA FC. I boby kely ihany moa no nandaka izany penalty izany. Nanasala ny isa kosa ny tompo tanàna tamin'ny alalan'ny Robert Setongo teo amin'ny minitra fa 7-20. Teo dia nieritreritra ny URA FC fa mora ny amon'ny malagasy tsy nanaiky an'izany anefa ny mpilalao an'ny LGK Plus ka nanohy hatrany ny fanafiana.
nisy vokan'izany teo amin'ny minitra fa 8 rehefa nahazo penalty tamin'ny alalan'ny Ivan indray. Toy ny tamin'ny voalohany dia Ivan ihany no napiditra izany penalty izany. Nanaitra ny ampon'ny mpampiatrano izany baolina faharoa tafiditry ny malagasy izany ka nampiezaka azy ireo. Minitra faharoa amby 20 nanasahala ny isa ho an'ny ekipany iray ilay loha larina kalaza Robert Setongo. Tsy mbola nionona tamin'izany ny Ura FC fa mbola napiditra baolina fahatelo nitondra ny fandresena ho azy ireo teo amin'ny minitra fa 7 baolina tafiditry Frank Kalanga. Tamin'ny ankapobeny dia niady hatramin'ny farany ny lalao. Na izany aza dia manana tombony ihany ny LGK Plus amin'ny fiatrehana ny lalao moderna atao eto amintsika ny sabotsy fa 20 febroary ho avy izao. Efa tao anatin'ny taona maromaro tokoa mantsy no tsy nahitana solitena malagasy napiditra baolina roa tany an-tanin'olona izany. Marina fa tonga nanotrona mavitrika ny LGK Plus ireo malagasy mipetraka ao Uganda tamin'ity lalao ity nandritra ny fotoanany nijanonany tany an-toerana.